Siasa malalani tani yetu Niarati sandu isanandu Niumanati kati ukada Tumba malaki ni fibeba Niure natara zamluba Karuma fiza yanananamu Sisi akani satubuni naita Nireba tiutara Niwawala Tianini awau Niwawa Tikari lumumani vanilani te Ariulagite Sikiri Petite Mandiana mini famasina Mandiana mini famarina Wabitampu katulini pangalaka Mirai lasina mirai vela Ararauti beni misitua Yandu wazu anaubatua Mitangana iya miturua Tarumafi nifindua Niwawala Tianini awau Niwawa Tikari lumumani vanilani te Ariulagite Tikiri Petite Niwala ala Tianini awau Niwawa Tikari lumumani vanilani te Ariulagite Sikiri Petite Niwava Nibeba Fawa petite Niwava Nibeba Fawa petite Alléluia. Mivava mibeba fawavi Jesus. Amen. Ivava katika Vaina tsara indrindra any an-danitra ao misaotra mankalaza midera anao Jesosy ao satria nahatratra an'izao maraina izao ndray izay tompo narovanao tamin'iny alina iny na dia teo aza ny asan'ny fahavalo Satana Jesosy ao izay manafika andro aman'alina dia ny rano ilay mahery izay mandrakotra anay Jesosy ao ny rano masina izay mandrakotra anay Tompo malala ary mandrakotra an'izao video zao ihany koa Tompo ny zana-tsipika alefan'ilay Satana dia efa tsy ambinina ary tsy manan-kery aminay amin'ity androandroany ity ary aoka Jesosy malala ny anaranao irery ihany koa no hisandratra eto amin'ny fahitana izay nasehonao Tompo malala ianao no hisandratra ianao no hiteny fanahy masinao fa zaho dia hihetra ambany dia ambany misaotra Jesosy ao. Alléluia. Amen. Amen. Ny fahitana nasehon'ny Tompo ahy omaly dia fahitana ny amin'ny Sovaly Hatsatra. Sovaly Hatsatra. Alléluia. Misy maromaro zany zay niaraka zay dia tonga amin'ny toerana anankiray zay dia sahala nisy hazavana tampoka zany. Le hazavana zany sahalan'ireny poteau reny hitantsika le poteau jiro dia le poteau zany mangarangarana sahalan'le mangarangarana reny zany ny ataony dia miakatra le izy dia manandrify ny lanitra le izy dia zay zany mandalo zany tonga dia mitsatoka eo zany le izy dia sahalan'ny nisy hazavana zany mivoaka avy ao amin'le sahalan'ny le zany mahitsy be zay ny tenenako azy sahalan'ny poteau atria tsy haiko manazava azy dia avy amin'le izy zany
le poto mitsangana zany mangarangarana de misy sovaly nivoaka avy eo amle sany izy manandrify ny lanitra de nivoaka le sovaly de za zany matory aho fa misokatra masoko mahita an'le izy mahita zany masoko de jereko le sovaly maka endrika sovaly izy mivoaka tsikelikely avy eo anatin'le hazavana de hoe inona ho aty de jereko maka endrika sovaly izy de avy eo marron lokony de avy eo trany marron malomaloka de miteny eniko feo miteny hoe sovaly atsatra de rehefa avy eo zany izy manomboka midina ety ambony tany de rehefa avy eo za zany sala nahita aomby ndray niova aomby izy haleloya niova aomby dia niteny fanahy masina hoe tamin'ny niteny zany hoe le nofy zay napahitany ani Farao tamin'ny androny Josefa kirabaseka rabababa zay napahitana an Josefa dia lay mosary lay aomby naseho ani Farao de le sovaly atsatra de zay voalazany atao amin'ny Apokalypsy toko 4 vakitsika manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa novahany tomboka se 4 dia reko ny feo ny zava-mananaina 4 nanao hoe avia ary hitako fa indro nisy sovaly atsatra ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana ary ny fiainatsita nanaraka azy ary nomena fahefana tamin'ny mpahefatra ny tany ireo amono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia ety antany. Amen. Io no teny ny meny fanahy masina isokatra zany tomboka se 4 tsy fatatsika io naoviana fa matoa ny tompo naneo la izy de fa izy ho tateraka zay. Amen. Jesosy rehefa maneho zavatra zany Andriamanitra dia anatanteraka izy zay. Amen. Dia araka ny voalaza atao amin'ny Apokalypsy toko 4 dia ny fanahy ny fahafatesana no entin'io sovaly io. Fanahy ny fahafatesana avy any amin'ny fiainatsita zany hoe maro ny ho faty tany amin'ny ngamba atsasaky ny taona 2023 de fa niteny ny fanahy masina hiditra 2024 zao ny amin'ny fahafatesana be deabe ny ho faty. Amen. Tsy hoe maniry fahafatesana tompoko, tsy hoe maniry an'izay fahafatesana zay. Haleluya. Fa araka ny voalazany Baiboly dia ho tateraka. Amen. Ka miteny zany ny tompo mba hidirantsika amin'ny fibebahana mba hibebaka andamina ny fiainatsika tsika. Samy mandamina ny fiainatsika na zana ianao. Haleluya. Dia io fanahy io fahafatesana entin'io sovaly io de avy any amin'ny fiainatsika mihitsy sovaly atsatra satria io no hitako nomena fahefana zany izy amono ny apahefatra ny tany amin'ny sabatra. Haleluya. Zany hoe ady io le guerre zany hoe amono apahefatra ny tany jereo apahefatra ny tany be de be ny ho faty tompoko. Haleluya. Sy ny mosary zany hoe io fahafatesana entin'ny sovaly io zany isy mosary hitondra fahafatesana ihany koa satria honona ny olona de be ny ho faty. Io le tamin'ny andron'ny Josefa lay mosary de le fahafatesana mitondra fahafatesana be deabe lay aomby zay hitako. Amen. Efa manomboka midina ety ambony tany zany le izy hitako. Efa midina tsikelikely. Haleluya. Dia sy ny fahafatesana sy ny bibidia ety antany. Hatramin'ny bibidia zany ho faty satria tsy hisy hanina intsony ho maina ny tany tsy hisy ahitra. Amen. Ho maina tahaka nahazo ny zanaky Jakoba, zanaky Israely tany amin'ny tany Kanana. Maina tsy afaka nambolena ny tany. De ina natao izy ireo nandeha tany amin'ny tany Ezipta. Haleluya. Amen. Amaivay ny tany, maro ny veriasy, tsy hisy ny sakafo, ho mosary. Amen. Zay zany le sovaly atsatra zay naseho ny tompo omaly. Amen. Ka ao anatin'izay zany dia samy miomana izazy ianao, miomana mibebaka isan'andro. Haleluya. Satria tsy fatatsika na hatratra ny fiavian'i Jesosy tsika
na ho faty alohan'ny fotoana isika tsisy mahafantatra. Amen. Izay ny antony andaminantsika ny fiainantsika toko. Halleluja. Zay zany ny teniny fanahy masina amintsika, zany hoe isokatra mihitsy ny varavaran'ny fiainantsika hitondra fanahy fahafatesana be dia be, anararoatra ilay ratsy, satria omena fahefana araka ny teny eto hoe nomena fahefana izy, tsy aza ny fahefana fa nomena mihitsy, ary anome sabatra mihitsy ny Tompo, sabatra amonona mpahefatra ny tany. Halleluja. Tsy izany ny teny Tompo fa ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Baiboly. Afaka mamaky ianao ny Apokalypsy toko 1. Halleluja. Miomana iona amin'ny Jesosy tika fa kely sisa ny fotoana. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen, amen. Napitako ny afatrao fanahy masina. Amen. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy to, dia mbola miverina eto hatrany misasianao.